Amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokantranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoana antsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany, saingy ataontsika ao anatin'ny lalana fampianarana foana izany. Lalana fahatelo amby roapolo izany izy fa fandarana manokana. Mazava ho azy moa izany fa ilaina moa atao anatin'ny fampianarana, ilaina ho renesin'ny olona, ilaina ho arahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Ireo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Rehetransika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Andramay Yava ho voninahitra ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava, mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitra ranomasina. Ilay andro ny famarina, fametrahana ny famarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitra ranomasina isan'andro izany. Dia apetraka ho ampiaratananao ny teny izay ambarako, izay rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany, ataontsika hoe lalana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray. Ny ambasadaran'i Yahosoa Eliana mandroso tokantranontsika eny amin'ny teny ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika, fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio. Dia mety tsy mahita an'ilay nimero telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota, iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona, mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany, izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra, ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrina be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be, sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny, tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany, zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areny indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotana-reo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra sy minisitra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sany zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankohonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankohonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zary rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avenako rehefa avy eo indray iverena indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo ntsony tompoko tsy nisy nanameloka anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao ntsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao ntsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao ntsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Ro jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Ahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Ahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamelika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Ahosoa za koa tsy manameloko anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manameloko anao ary aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Ahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Ahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy koa zany manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devoly miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany manao iza le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Zao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirina antsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no teny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Elia tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanan. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao, fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra rehetra. Taora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inakena tonga ny John ny teny an'io? Ny olona zay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Zay ny dika ilay teny amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Yehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yahva sy Yehosoa. izay toriana ambasadorina Yehosoa zady aha Elia. Yehosoa no diraina tsalova mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Rehefa midera ny Yehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yehosoa ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yehosoa izay nitoriana ambasadorina Yehosoa ziady a Elia irery ihany. Ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny foibe ny fanjakana Yehosoa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yahva sy Yehosoa. Kutungava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao. Azadino milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota, samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny,
raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa le olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy. Jesosy dia olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra e. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hozy Yehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny. Hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny le zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jonina ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao te hanao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay ve. Tsy hoe verina rehefa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao an'izany kosa ny ianao? Daoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tomko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga ao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo. Porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary. Tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika. Mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay. Dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tady mamela izy. Raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy. Fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy. Fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Izay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Izay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa izay madio tanteraka. Hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy.
ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'i Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany, ao amin'i Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa notohizany ry amin'ny toko 7 amin'izay. Zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny andininy ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny andininy 4 amin'izay no jerevantsika. Andininy 4. Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy enga amin'ny miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal mahaino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Misy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andininy 9. Daoarany. Andininy 7 atsamo vakitsika. Aloha andininy 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala ny fahotana. Zay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendra mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao raha vaketsika indray ny teniny. Andininy 7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy ny trany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy.
fantazao ny teny Osao hoe izay rehetra minateraka io Andriamanitra io dia tsy manota, satria maninona ozy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany, tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka iny devolo io manota foana, ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devolo ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo miazy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany, ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany, fa tsy zany namorona andana vakeo fa fanomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:20 Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany, fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona, nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy, satria izy tena nyteny mihitsymihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly-kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io, izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao, zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra. Nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany. Fa ny eny ao mahita losaka ambeny dia dala mandrosika voe. Toetsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy, satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 4:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini-manota zany. Zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina nendrikendrenareo. Ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity, satria Andriamanitra io tsy miheno mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsinareo. Andininy 4:20 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha mini-manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, mini-manota. Ny atao hoe mini-manota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina alatsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe mini-manota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux verina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao.
rehefa rano ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa makaty dia afitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakino anao tya dia zao teny enao zao na ho tapenanao zany sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny otrisy mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ingety ao anatin'ny baibolina ingety daoarany raha miny manoto isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Ehosoa hoe za tsy manameloka intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Ehosoa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nivadika fahavalo ianao ny olona miny manotra sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andron'ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andron'ny fanginana andron'ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka mifahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'izany fa ama olombelonao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy ianao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko ho tanteraka ianareo zay aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irainareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny Ehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny Anglisy dia hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany eritreritra anao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Ehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreo any angambany izy reo atsika Hébreo tsy le mainka fanirany Ehosoa zay manaty ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any Ehosoa tonga ny fotoana ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra famonjena Yayava sy Ehosoa izay torina mba satorina Ehosoa za dia hahelia Ehosoa no dia raina tsy alova mamiara ny tsinja
Zavabe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriana ambasadorina Yahoshua Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika Ety amin'ny foibe ny fanjakana Yahoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy sy Yahoshua. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino vakitsika aminao ko andiny faraka ambiny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16 17 lo vakitsika aminao ko andiny fa 11 Hébreu 9 dia aminao ko andiny fa raika ambiny folo fa Yahoshua kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 agny mavakitsika eo daholo. Fa Yahoshua kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao-tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'o mifanyrany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotrony vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanyrany Yahoshua zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io, zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yahoshua, tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany, izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rany, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yahoshua no anarany. Zao toriany ery azy tsy azo ovaina koa izay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena, ka rehefa Yahoshua ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay, ary Yahoshua rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle zavatra hafa, devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Yahoshua rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsiny intsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra, za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy hoy miala tao, rehefa te-hitsipany amin'ny elo mipetraha ao, efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany, ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 arivo taona nge anao namono olona zay, aiza ntsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota, tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namonareo navelany ho afaka amin'ny fahotana, tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany, samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yahoshua hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva, andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Yahoshua ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso, mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy, tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandravy Eliazy
Zay koa ny asany toe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary soa antsika rehetra ho faly nandreha izany teny izany. Mialà amin'ny Jesosy sy Jesoa. Mialà amin'ny Jesosy tsy zasy. Mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa lainga. Lainga zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny. Lainga zany. Tsisy nataony zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy. Ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy iny. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà amin'ny Jesosy, mialà amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy. Tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa. Ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soso fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao. Ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahaso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedra matomboka.